Magnano mbola tsara Korialy atsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao matonaly izao. Tonga soa indray ato amin'ny fotoagna ny vaovao. Asaiko ampanajana anao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany amin'ity sabotsy 17 ny volana Aprily taona 2024 ity. Vaovao makasika ny resaka politika niavaka tokoa ho an'ny mponiny Antsimon-drano raha ny androany satria notanterahana niany ny lanonana fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny candidat avy amin'ny listra natolotra ny team K25 tonga teny antoerana mo nanolotra an'izany tamin'ny fomba ofisialy ny filoham-panorona ny Tiko Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana. Orantsika ny tatitra n'izay vaovao zay ataony Jessica Miray sy Mathieu Princy. Mitoyatra ny etsika fanolorana candidat ataony filoham-panorona ny antoko Tiko Madagasikara Marc Ravalomanana. Androany ary dia ny candidat solombavam-bahoaka ao amin'ny distrika Antsimon-drano indray no natolony tamin'ny fomba ofisialy. Lisitra izay tariny Alain Ratsimbazavy. Nambarany nandritra ny lahateniny fa tsy misy ahina ny candidat atolotry ny vovonana team K25 fa efa nomena ny fampiofanana feno izy ireo hiatrika ny fifidianana. Ary olona vonona amin'ny tena fampandrosoana marina fa tsy ho mpanangatanana fotsiny ihany. Be indrindra aloha dia ny fahitako ny fahavononan'ny olona hiatrika ny fifidianana izay atao amin'ny fafitavana mbola vao pré-campagne izao tena tanora betsaka mihitsy no miaraka amin'ny entana. Ny hafatra ataoko amin'ny vahoakana Antsimon-drano dia izao ireo ny candidat ofisialy izay napetraka sy mahazo mitondra ny logo sy ny hira fanevan'ny team. Ireo ny candidat izay hitako fa afaka hitana sy afatana ny faritra Antsimon-drano ity. Ireo izy efatra amin'ny lalahy izay tarihana ny Alain Ratsimbazavy. Manana vinam-piarahamonina ny antoko Tiko Madagasikara. Ireo tsy maintsy anaraka tsara izay toromarika koa izay. Ny hafatra anankiray farany zany dia tsy maintsy ataontsika izay ampandrosoana ny Antsimon-drano fa dia I Alain Ratsimbazavy araka izany no lohalisitra ofisialy atolotry ny vovonana team K25 ao amin'ny distrika Antsimon-drano. Efa vonona tanteraka ny tenany amin'ny fanolorana volavolan-dalàna mifanaraka amin'ny laharam-pahamehana ho an'ity distrika ity toy ny tsy fandriampahalemana. Izy raha teo izay efa be ny tanàna n'Ambohijanaka nandritra ny 12 taona ka mahalala tsara ny fahasairana am-ponina ao an-toerana. Ny distrika Antananarivo Antsimon-drano laharam-pahamehana amin'izao dia ny fijerena manokana ny mahakasika ny tsy fandriampahalemana ity satria maro amin'ny commune atao Antananarivo Antsimon-drano no miaina ao anatin'ny tsy fandriampahalemana. Ny manaraka amin'izay dia mijerena manokana ny mahakasika an'ireo vehivavy sy ny vondron'olona marefo ary laharam-pahamehana izay tiana hosoritana ihany koa dia mahakasika ny fahazahoan'ny olona ny rano fisotro madio. Izay marihana fa ireo rehetra ireo dia efa anananay ny antsoina hoe volavolan-dalàna atolotra ny anivon'ny ampera-pirenena. Androany ihany koa dia manamarika isika menakavy izay amin'ny alalan'ny filoha Marc Ravalomanana izay tonga eto an-toerana fa i Alain Ratsimbazavy irery ihany no candidat atolotry ny antoko Tiko Madagasikara ato anatin'ny distrika Antananarivo Antsimon-drano. Sara ny mampatsiahy fa mahatratra 7 ny candidat solombavam-bahoaka natolotry ny vovonana team K25 manerana ny Madagasikara. Izy ireo izay mahazo ny fampiofanana avy amin'ny antoko avokoa. Ho an'ny boriboritany faharoa kosa indray dia fokontany 3 nahitana ny Ambohitsoa, Ampamantanana ary Androndra no niaona sy ny tafa tamin'ny lohalisitra ny candidat izay natolotry ny team K25 amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka Andriamatoa Randrianarsoa Stanislas niany marandray. Tamin'izany no ny fampidiniana sy nanolorana izay voatsirambin'ny tanana ho an'ireo mponina eny amin'ny manodidina voalaza teo ireo. Orantsika ny fanadadiana tateriny Germain no Menjanahary sy Manu Randre Malala. Ny vahoaka tao amin'ny fokontany Ambohitsoa, Ampamantanana ary Androndra no isan'ny tafa sy niaona tamin'ny alalan'ny fidinana ifotony izay nataon'ny candidat natolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany faharoa androany sabotsy 17 ny volana Aprily.
targetra ho an'ny fifampitafana sy fionana izao ny fampafantarana fa Andriamatoa Rendranarosoa Stanislas sy ny praelisitra aminy izay mitondra ny larana fahasivy ao anatin'ny bileta tokana no atolotry ny antokotiko Madagasikara ka 25 ao amin'ny boriboritany faharoa amin'izao fifidianana ho solombavam-bahoaka izao. Zava-dehibe ny fampitafana tahaka izao hoy ny kandida ary sorana manokana ny filoam-panorona ny antoko tamin'ny fametrahana ny fitokisana indray amin'izao firotsahany ho kandida izao. Fampafantarana amin'ny vahoaka le kandida de veto ny efatra mianadahy de izay sorana ny filoam-panorona Andriamatoa Marc Ravalomanana na amin'ny fitokisana ny efatra mianadahy izay maro de maro tokoa nefa ny olona vadeseny nitsongany tao anatin'ny maro ka mametoky azy anay fa hiezaka an'izay mety rehetrarehetra. Fa manoloana ny olana eo amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao de tsy azo atao ny mijery fotsiny ny fahorim-bahoaka ka nisy ny fanomezana izay voatsirambin'ny tanana izay natolotra ho an'ireo mponina tao amin'ireo fokotany ireo de ny fokotany Ambohitsoa, Androndra ary Ampamantanana. Amma olombelona amin'le olona masahirana tena afapo tokoa ny tena koa amin'ny fanampinan'le olona ary resana ombeny hoe député tsy mpanao lalana fa mpanao lalàna nefa kosa misy ny urgence zavatra tsy maintsy tokony atao mandra-palo satria iandry amin'ny fanjakana iandry ny zavatra rehetrarehetra fa misy ny urgence tsy maintsy atao de maintsy mikasika l'izy voatsatra ny tanana atao de atao l'izy ary indrindrandrindra moa ny any Tsimbazaza koa tsy andraraka ilombian-dotsy satria eny ny tena fidinanay tatra ary zay zao de tato ato de tsy misahatra sitrika ny anelanelany trano mitady an'izay fotony vaovao ary mahalala an'izay olana le mpiarabelona amintsika ato amin'ny arrondissement misy atsika. Tsara moa ny manamarika fa fikambanana roa izay no efa nanometsodrano sy nanambara fa hiara-iasa amin'ity kandida izay atolotry ny ity maka 25 ao amin'ny boriboritany faharoa ity. Tao ireo solotenan'ireo mponina avy any amin'ny faritra 20 monina eny amin'ny boriboritany indrindra fa tao amin'ny faritra Ambohipo iny. Ary teo ihany koa ny Terakimady monina sy mipetraka eto Antananarivo ankoatr'izay raha teo ny mpikatroka ty maka 25 ao amin'ny boriboritany faharoa. Fa mitohy hatrany moa ny fidinana ifotony izay ataonyity lohalisitra ny kandida ho solombavam-bahoaka amin'ny boriboritany faharoa natolotry ny ity maka 25 ity tao arian'ireo fokotany telo izay voalaza teo ireo dia teny amin'ny fokotany Andohany Mandriseza sy Ambolokandrina ary Ambohipo indray no nandehanana izany kandida ho solombavam-bahoaka natolotry ny ity maka 25 Andriamatoa Rendranarosoa Stanislas izany. Mbola mitohy hatrany moa ny fifampidiniana eo amin'izy ireo ary namafisy ny ity kandida ho solombavam-bahoaka ity fa ilaina ny fahavitrihan'ny olom-pirenena jiaby mba handray anjara ny fifidianana ho tanterahana amin'ny 17 ny volana May ho avy izao. Mbola Germain no menjanahary sy Manora Andriamalala hatrany ny mitatitra ny vaovao. Ny tonga miaraka no fanombohana io no isan'ny targetra izay apetraky ny kandida atolotry ny antokotiko Madagasikara ka 25 ao amin'ny boriboritany faharoa. Mitohy ny fidinana ifotony izay ataon'ny kandida mba ho fampidiniana sy fampafantarana ny praelisitra aminy amin'izao fifidianana ho solombavam-bahoaka izao. Ipoka tanteraka ny toerana teto izay nampiseho sahady ny fahavononan'ireo mpikatroka indrindra fa ny mponina ao amin'ny fokotany Andohany Mandriseza sy Ambolokandrina ary Ambohipo amin'ny fanoanana ny kandida raha io ihany koa ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra eo amin'ny rotonda. Ankoatra ny fampafantarana ny kandida sy ny praelisitra aminy tamin'ireo mponina ao amin'ireo fokotany ireo de nisy ihany koa ny fanentanana izay nataon'ny kandida sy ny praelisitra aminy ho an'ny mponina mba anatanteraka ny adidiny amin'ny fifidianana ny 17 ny volana May izao. Izay niarahana ny faly noho ny fahatratrarana ny taona vaovao 2024 teo ihany koa ny fanehoana ho fantatry reto atao hoe mpiara-mitolona ny kandida izay natolotry ny tiko Madagasikara ka 25 boriboritany faharoa isaorana n'Andriamanitra ary isaorana ny filoham-panorona ihany koa izay mbola nanamafy an'izay atao hoe fahatokisana ny député Rastany hitarika ny lista team ka 25 aty amin'ny boriboritany faharoa zay. Ary rehefa tonga ty fotony zahay de inona moa ny tena hoe atongavana ty fotony fa ihay ny etaetany vahoaka. Tsy miova ny targetra dia ny anao podro ho an'ny kandidat team ka 25 ao amin'ny boriboritany faharoa amin'izao fifidianana ho solombavam-bahoaka izao. Fa ny enimpolo isanjato saika efa mipetrapetraka
izy moa zany tsy afaka ilaza tsika satria mbola ao anatin'ny fotoana izay fanaovana pré-campagne fametrapetrahana ny lafiny ara-teknika rehetra zany zao sy fanetanana ny vahoaka fampahafantarana sy fitaomana ny vahoaka ny amin'izay atao fifidianana izay fa hatreto aloha ny isaorana be deabe an'Andriamanitra dia mandeha tsisy tomika ary indrindraindrindra isaorana ny ataoko tiako Madagasikara sy ireo bureau politika satria tena manohana ary manampy ny alavrary atsaka ny siandavany an'izay fiomanana ho amin'ny campagne zay ireo bureau politika ireo eo anatrehan'ny lista tiako Madagasikara ty amboribory-tany faharoa izay tarihin'ny député Rastany. Nanamafy moa ireto candidat izay atolotry ny timaka 25 ao amin'ny boribory-tany ny faharoa ireto fa tsy midika ho fampelezan-kevitra akory ny fanaovana asa sosialy ho an'ny mponina ao amin'ny boribory-tany fa raha mbola tsy teo amin'ny toerany solombavam-bahoaka aza ny tenany dia isan'ny lafantarany maro azy ny fanaovana ny asa sosialy. Etsy ankilany dia no mafisiny fa betsaka ny asan'ny mpanatanteraka no tsy tonga eny fotony ka mahatonga ny fandraisana andraikitry ny solombavam-bahoaka tahaka izao. Nofaranana tamin'ny fiaraha-misakafo moa ity fotoana androany ity. Eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana kosa indray voasambitry ny polisy ny Vatomandry tamin'ny lahady fahafito ny volana aprily 2024 lasa teo ilay tovolahy izay tompon'antoka tamin'ny famonoana ny vady aman-janaka ny mpampiasa azy. Ratsahivina dia manangy bevoka niaraka tamin'ny zaza 4 taona ireto olona izay novonoiny ity tovolahy ity ireto. Rahatsika ny fanadadiana tanteriny Jessica Miray. Voasambitry ny polisy ny Vatomandry ny alahady fahafito ny volana aprily 2024 tany Ambohimiarina, commune Manaka na distrikta Ambohimanapotsy ilay tovolahy iray 20 taona. Namonina afaty ny vady aman-janaka ny mpampiasa azy. Vehivavy bevoka sy zaza 4 taona tany Toamasina ny fa 20 ny volana Martsa 2024 lasa teo. Ratsy ahivina dia niparitaka teo amin'ny tambazotra tserasera Facebook ity raharaha ity ny tantarany zava-nitranga. Noroahiny ilay mpampiasa azy ity tovolahy ity izay mpiasa an-tranony ihany ka tamin'ny fotoana tsy nahateo ny raim-pianakaviana dia novonoiny ity tovolahy ity ho faty tao an-tokantrano ity mpampiasa ity ihany ny vady aman-janaka ity farany. Nisokatra teo ny fanady adiana niainga avy amin'ny baiko ny fampanoavana ka fantatra fa lasa nitsoka any Vatomandry ity navanin-dozy ity niaraka tamin'ny finday andratompoko vavy. Ny fanangonam-baovao rehetra sy ny fanampiny olona tsara sitrapo iray no nahalalana fa avy any Ambohimarina, commune Manaka na distrikta Ambohimanapotsy 220 kilometatra miala ny Vatomandry no misy ny fianakaviana ity tovolahy ity. Tsy nampiamotra ny polisy izany na dia nanaovana izy ireo dian-tongotra 3 andro sy 2 alina azy. Tany an-toerana ny alahady fa 7 ny volana aprily 2024 tokony tamin'ny 7 maraina dia tratra tokoa tao amin'ny tokantrano iray voatondro ho nisy azy ity tovolahy mpamono'olona ity. Dia tao anatin'izay natao ny investigation sy ny recherche dia tsapa tokoa fa nandalo taty amin'ity faritra taty io tovolahy io. Dia fantatra ihany koa fa mbola nitsoka toizy ny diany nitsoka ny anatsimo andrefany nahazo any lakesta dia mahazo ny rovaniny dia avomo izy nifindra nakany Antanamanapotsy. Avetrana zay dia nandray andraikitra tamin'ny alalan'ny fisamborana dia hita tokoa fa le olona navanin-doza no tratra tena toerana izay misy eo amin'ny falaviran-dalana 168 kilometra zany hoe zara raha misy lalana nandeha fiarakodia eo amin'ny 10 kilometatra fa 20 kilometatra amin'izay dia adi-tongotra. Nataony fanamarinana rehetra mahakasika ity tovolahy ity ary efa nalefa avy hatrany any Toamasina izy ho alaina ambavany mialoha ny anolorana azy any amin'ny fampanoavana. Fa nirefidrefitra ihany koa ny basy tao an-tampon-tanàna ny Toamasina tamin'ny omaly Mantsana satria dia nisy ny fifandonana sy ny fifanjevoana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny jiolahy tamin'ny izany. Maty tamin'izany moa jiolahy raiky izay malaza amin'ny fanafiana kioska any an-toerana. Nory fitiavana kosa indray no mitatitra ny andindiny izay vaovao izay. Lavony bala nandritra ny fifampitifirana tamin'ny polisy notariany komisera Rafaly Arivo Jules tao an-dranomadio Toamasina ny jiolahy iray araindainy tamin'ny fanafiana kioska tao an-toerana.
ka omaly atoandro be nanary no nitrangan'izany fifandonana izany izay naharitra adin'indray teo raha ny loharan'ny-baovao voaray nirefidrefitra ny poabasy tamin'ny fotoana io. Talata Zaf Patrika no anaran'ity jiolay ity 20 taona mipetraka ao Ambalarondra commune ambanivohitra Fanandrana distrika ny Toamasina faharoa. Raha insaika andeha amaky ny kioska iray iny Talata Zaf Patrika sy ny namany no nifanehitra tampoka tamin'ny polisy. Marina fa efa herinandro izay no nalaza tao Toamasina ny fanafiana kioska ka izany indrindra no nampamailo ny polisy. Tsy ity lehilahy ity ihany no trateaky ny polisy fa namany iray hafa. Taorian'izay mponina maro no nijoro vavolombelona fa isandreo nanafika tany amin'ny toerana misy azy ireo ry Talata Zaf Patrika sy ny namany. Ohatra amin'izany tany Antsirana Pasika, Ambolomadinika, Ambalamanasy. Tsy hijanona treto ny fikarohana ataon'ny polisy fa hitoy-hatrany amin'ny fitadiavana ny namany ity jiolay maty ity. Eo amin'izay lafiny tsy fandriam-pahalemana izay hatrany sangim-pody eto Antananarivo kosa antsika anatin'ity fanadidina manaraka ity nitrangana fanafian-jiolay ihany koa mitampiadina ny teny Ambohimanambola tamin'ny faritry ny tobo fiantsonana fisandratana iny niany folakandro teo fiara lehibe iray mpitondra vola irony na ilay fantatry ny maro hoe Brinks no notafian'olona nitondra moto sy nitondra fitaovam-piadina niany Mantsana. Fantatra moa fa maty niraika tamin'ireo olon-dratsy ireo taorian'ny fifampitifiran'ireo mpiambina n'izany Brinks izany sy ireto jiolay izay nanafika ireto fa araka ny loharanom-baovao ihany koa dia olon-tsotra araiky no anisany naratra teo amin'ny tongony ihany koa vokatry ny tifitra izay nahazo azy tsy nahy. Hoarantsika ny andindiny izay tateriny Noro Fitiavana hatrany. Raikitra ny fifampitifirana teo amin'ny jiola sy ireo mpisana ny filaminana avy amin'ny fiarabe ny mpitatitra vola Brinks androany. Teny amin'ny tobo fiantsonana fisandratana Ambohimanambola no nitranga ny fifandonana. Avokany nisy tamin'ireo jiola no lavony bala teony eo. Araka loharanom-baovao ray androany saika androba tao amin'ity tobo fiantsonana ity ireo mpanafika ka ny fiarabe mpitatitra vola Brinks no nokasain'ireo olon-dratsy Europaina. Marina fa ahitana gishena banky io garotiera io. Mazava ho azy zany fa anatitra vola ao amin'ny banky no antondian'ilay fiarabe. Raha vantany tonga teny an-toerana ary ilay fiarabe dia nandroba avy hatrany ireo mpanafika. Raikitra ny fifandonana teo amin'ireo jiola sy ireo mpiandraikitra ny filaminana avy amin'ilay fiarabe Brinks. Ny fampitifitra avy hatrany moa ny andany sy ny ankilany, ny refidrefitra ny basy ka maty tsy tradrano nandritra io fotoana io ny sasany tamin'ireo jiola. Hoarantsika eto ihany moa ny toy ny rara. Vaovao momba ny tontolo iainana fantatra fa atsika gasindreo tena voalohany maneran-tany amin'ny fandripahana sy fandrobatana ala araka ny tatitra izay nataony teo anivon'ny rafitra iraisam-pirenena misehatra eo amin'ny tontolo iainana efa mahatratra 7 alina sy 1.5 tapitrisa hektara mantsy ny ala ringana hatramin'izao ary mitombo isan'andro ihany ny fandripahana ala atao eto Madagasikara. Manoloana izay indrindra dia betsaka ary ireo faritra arovana no tena anisany tandindomindoza amin'izany faripahany ala izany tahaka ny zavamisy ao amin'ny alany Antimena ao amin'ny faritra Menabe. Hoarantsika ny fanadihadiana makasika izay tateriny Noro Fitiavana. Miazakazaka ary vao maika miamahazo laka ny fandripahana ala eto Madagasikara indrindra any amin'ny faritra arovana Menabe Antimena. Vokatry ny nafitsika ireo mpanapotika ala ao an-toerana. Tao anatin'ny 20 taona 750 ringana avokoa ny 700 ny ala eto Madagasikara araka ny tatitry ny rafitra iraisam-pirenena misehatra eo amin'ny tontolo iainana. Raha ny tatitra farany navoaka ny teo anivon'ny foibe iraisam-pirenena tafakatra 7,2 hektara ny ala potika amin'izao eto amintsika ny taona 712. Raha toka manodidina ny 5,000 hektara ny salanisa amin'ny ankapobeny isan-taona. Tamin'ny fotoana io voasokajy firenena voalohany mpanimba ala i Madagasikara.
etsankilany manapirofo izany fasy mba niala izany ny fakana ny oronan-tsary teto antoerana mampiseho ny alamaina tany kirindy ao anatin'ny faritra arovana Menabe Antomena any amin'ny tapany andrefany Madagasikara ny taona 2020 tamin'ny alalan'izany indrindra no nahitana antsary fa ringana avokoa ny ala hita ao anatin'ilay oronan-tsary raha ny tatitry ny WWF. Manoloana ity raharaha ity miezaka manakaiky ny vahoaka eny fotony ny WWF mitady izay fomba iara-miasa ho fiarovana ny arenina voajanahary. Ikoragna toetrandro kosa indray isika fantatra fa impody indray ny oram-baratra ato agnatin'ny 3 andro ho avy raha saika manerana ny Madagasikara araka ny nambarany sampagna mpamantatra ny toetra ny andro noho ny fisian'ny andian-drahona ao atsimon'ny nosy ao moa no antony mahatonga n'izay fisiana oram-baratra izay. Vaovao tanteriny Noro Fitiavana. Raha toka maina ny andro tamin'ny ankapobeny teto Madagasikara nanomboka ny alatsinainy teo, isindray no oram-baratra manerana ny nosy ao anatin'ny 3 andro ho avy. Izany no hitranga dia noho ny fisian'ilay tangoron-drahona mitoetra maharitra ao atsimon'ny nosy iny amin'izao. Raha ny toetry ny andro raha ampitso manokana ho maina ny andro saika manerana ny nosy afa-tsy any amin'ny faritra Sava Analanjorofo izay sitraka ny orana tandrifin-drahona. Arainkotrika kosa izany any amin'ny faritra Vatovavy Fitovonany sy Atsimo Atsinanana. Ifandimindray ny rahona sy ny masoandro any Sambava, Analanjorofo, Androy ary Atsimo Andrefana. Anao orana tandrifin-drahona kosa arainkotrika ny faritra Sisa. Manoloana izany, ilaina ny mivimbina elo sy aro-orana satria isesisesy indray ny oram-baratra ao anatin'ny 3 andro ho avy ho iatrany ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro na ny meteo. Tapitra ihany koa ny vaovaontsika tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahana anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ao amintsika jiaby indray ny tenako ho amin'ny manaraka indray. Samby atsara tompoko lahy sy tompoko vavy.